Efa ndresaka n'izay voka-pikarohan'ny mpampianatra pikaroka teny anivon'ny anjerimanontolo izay ihany isika fa ho andry zareo anivon'ny sampam-piofanana fitantanana na ny gestion kosa indray dia mankalaza ny faha-efapolo taona nisiany izany lalam-piofanana izany amin'izao fotoana izao. Karazana hetsika maro no entin'izy ireo hanamarihana izany tsingeritaona izany. Tsy afa-miala amin'ny fampiodanana ny toe-karen'ny firenena iray ny resaka fitantanana ary manodidina ny 200 isa-taona eo ny mpianatra mivoaka avy amin'ny lalam-piofanana fitantanana izany eny amin'ny Oniversiten'Antananarivo. Manamarika ny faha-efapolo taona nisiany amin'ity taona ity moa ny sampana fitantanana eo anivon'ny Oniversiten'Antananarivo araka ny nampahafantarana nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao ny zoma lasa teo. Amin'ny ankapobeny zany raha misy amin'ny mpianatra mivoaka ataontsika hoe misy any amin'ny 200 eo isa-taona. Raha laitsika angamba ny tany amin'izay fotoana izay fa indraindray mihoatra indraindray latsaka kely arakarany moa io. Zay zany raha ohatra hoe miisa no ambarana tsy asika ny atao amin'ny diplômé mivoaka atao anatin'ity département taty. Ny toe-karena dia miankina indrindra zany amin'ny fandehanan'ireny fidinan'ireny orinasa maro samihafa izay misy eto amin'ny firenentsika ireny. Ny zanakitsika mivoaka atao anatin'ity département ity dia mandray anjara mivantana amin'ny fanodonana n'ireny orinasa maro isan-karazany ireny, bonne gouvernance na tafiditra anatin'izay ihany koa zany na ONG maro samihafa ireny dia tafiditra ao anatin'ireny tamin'ny zanakitsika mivoaka eto amin'ity firenena ity na miasa amin'ireny ao anatin'ny fonction publique ihany koa. Ary indrindra ny zavatra iray tena lehibe dia mamorona asa ihany koa, hanofanana koa ireo zanakitsika ireo amorona asa hitondra ny anjara biriky keo fampandrosoana ny firenena fa tsy hangatakasa ifoana fa mba afaka mamorona asa ihany koa zany ho an'ny tanora namany eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha iverenana ny fankalazana ny faha-efapolo taona nisian'ny sampana fitantanana eto amin'ny anjerimanontolo dia hetsika maro no entina hanamarihana izany raha ny fantatra raha tsy laza afa-tsy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana, ny famoahany ny andiany raitra, ireo hetsika fanatanjahantena maro samihafa ary ny fanomezan-drà.